eo amin'ny tontolo ny fividianana kosa indray anisan'ny fividianana lehibe manaraka izay ohatrehany malagasy ny fividianana filoham-pirenena ho fanomanana izany indrindra dia manana sosokevitra ny Vomera Maleotena misahana ny fividianana nany iseny hoentina manatsara ny lalana mifehy fividianana manana ny ambara mandidina izay indrindra ny jeneraly Razakarimanana Ferdinand. Vinavinany Vomera Maleotena misahana ny fividianana nitondrana fantsiana mikasika ny lalana samihafa mifehy ny fividianana. Momba io nilaza ny jeneraly Razakarimanana Ferdinand izay manohana ny rafitra federalista fa teboka maro no tokony hitondrana fantsiana hoentina hanatsarana ny fividianana. Maro dia maro ny zara tokony hovana ary indrindra tsy hoe hovana fotsiny fa tena manova manaraka ny atao hoe demokrasia. Diso foantsika rehefa miteny hoe ao amin'ny toerana misy antsika hoe izahay manafahefana ny vahoaka ny tompon'ny fahefana dia averina ny aminy izany fahefana izany mba ahafahan'izy ireo manome alalana izay olona vidiny hantanteraka ny asa fampandrosoana. Dikan'izany amiko rehefa fifidianana manomboka any amin'ny président fokontany dia ny demokrasia ny miatra. Izany hoe ny vahoaka ny mifidy ny président fokontany, ohatra ny vahoaka mifidy ny ben'ny tanàna, ny vahoaka mifidy ny gouverneur ny état fédéré, ny vahoaka mifidy sénateur, ny vahoaka mifidy ny solon-tenam-bahoaka, ny vahoaka mifidy président de la république, sisa ao anatin'ny demokrasia fa tsy ireo atao hoe ben'ny tanàna ny mifidy sénateur sy namandritra fa manjary tsy manana responsabilité avy any amin'ny vahoaka le olona vidiny ohatrany hoe mikarakara an'ilay olona fitondrana fotsiny na ireo tokona andraikitra eo amin'ny fitantanana ny raha. Raha izay faharoa zara tokony hovana koa dia eo amin'ny filazana hoe amin'ny filatsana fifidianana hoe mipetraka enim-bola ny eto Madagasikara dia mahazo milatsaka ho fidina na mifidy. Azo adino tsara mihitsy fa ny olona mifidy ny atao hoe olom-pirenena. Olom-pirenena izany dia mandoa hetra eto Madagasikara, mandray andraikitra eto Madagasikara ary indrindra tsy mipetraka hoe enim-bolana fotsiny fa farafahakeliny eni-taona ary indrindra tsy mizaka afa-tsy ny zo malagasy azy fa tsy hoe akory olona mana double nationalité. Mikasika ny taonan'ny kandida dia tsy olana hoy ny jeneraly Razakarimanana Ferdinand raha toa ka mbola ajanona ho dimy amin'ny telopolo taona ny isana taona ambany indrindra. Saingy nomariany kosa fa tokony mpanao politika matianina ary manana viana mazava no mirotsaka ho filoham-pirenena. Mitaka ihany koa ny fanoloana ny lalàna-panorenana ny jeneraly